Alatra zazavavy izany indray zany no malaza any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tonga soa ato amin'ny fandarana Jeanne Foresanté aty Kanada indray ianao ary dia mametraka ny fisaorana an'ireo rehetra izay nanao abonnement. Alatra zazavavy, trangan-javatra vaovao ndraiky zany no miseho amin'izao fotoana izao ankoatra ny fandalovan'ny coronavirus, ny cyclone, ny karazan-javatra mampalahelo, ny fanolanana, ny hanohanana dia misy tranga vaovao indray zany dia ny alatra zazavavy. Inona no ambadiky ny zavatra toy izany? Ny zavatra voalaza zany ao amin'ny vaovao dia misy karazana tableau mode opératoire miverimberina zany ary mitovitovy daholo zany ny fomba fisehony, izany hoe tovovavy izay nolazaina fa nanjavona dia rehefa avy eo zany dia hita dia tsy mahatsiaro tena ary tsy mahalala n'iza n'iza, mpametram-panontaniana. Dia rehefa tao zany ny test tany amin'ny laboratoire dia nahitana karazana drogy izay tsy fahita ao Madagasikara ny test avy amin'ny laboratoire. Maromaro zany ny zavatra izay hoe finosin'izany trangan-javatra rehetra izany zany ao Madagasikara ary dia mifonofono zavatra maro ary dia mampiseho zany ny hoe karazam-piarahamonina toy inona moa zany no misy ao amin'izany zavatra rehetra izany. Savorovoro ny mpiarahamonina ary dia ao anatin'ny fanaitainana sy ny fagitakitahana mafy ny ray aman-dreny sy ny tovovavy ary indrindra koa zany dia ny mpiarahamonina manoloana an'izany zavatra rehetra izany. Mistery satria izany karazana mode opératoire izany dia karazan-javatra izay hoe raha tianao ho hita zany raha tianao fantatra ny ambadiky izany zavatra rehetra izany dia fantatra amin'ny alalan'ny investigation maro samihafa, amin'ny alalan'ny interrogatoire ny mpiarahamonina sy ny indisy rehetra izay manodidina ny fitrangan-javatra. Fa nahoana no sarotra dia sarotra zany ny ahitana ny karazan'olona sy ny cerveau ao ambadiky izany zavatra rehetra izany satria matahotra ny ainy ny mpiara-belona, matahotra ny ainy ny mpitandro ny filaminana, matahotra ny ainy ny manam-pahaizana izay afaka manadihady ny momba an'izany. Fa iza moa zany no ambadiky izany? Ikoto kely izay karamaina vary masaka anie no manatanteraka an'ilay karazana mission. Fa ny mpaniraka ny koto kely zany dia hatramin'izao aloha zany dia mbola tsy fantatra na hoe sarotra zany ny manendry azy hoe iza marina moa zany ny ambadiky io zavatra io satria tsy maintsy olona manana pouvoir ambonimbony zany, manana pouvoir ara-bola, manana pouvoir amina resaka sehatra maro mifehy ny tany sy ny fanjakana, tsy manondro an'iza n'iza ao amin'izany zavatra rehetra izany fa
matoa tsy hita zany a sary-patarina zany a hoe iza marina zany a ny ao ambadiky ireny karazana opération ohatran'ireny zany a dia misy olona zany a ao ambadikin'io izay azontsika atao amin'ny teny vahiny hoe puissant, personnage puissant ny ao ambadika an'izany. Ary ilay karazana mode opératoire dia mode opératoire izay tsy typiquement malagasy zany a ilay fombafomba fa hita hoe misy zavatra zany a toe-tsaina avy any ivelany zany a no mikirakira an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Mety maro ny hoe anton'izany raha hoe araky ny analyse avy ety amiko zany. Atao hoe perversion, simple perversion narcissika, izany hoe karazana filana ve zany faniriana anaovana zavatra mamoehitra amin'ilay vehivavy izay nosamborina, satria matoa zany a hoe nitsondromina drogy zany a mba tsy hasiaro tena dia misy zavatra zany a tiana anaovana azy a amin'ilay hoe tsy fahatsiarovany tena, zany hoe tiana zany izy a anaovana zay tiana anaovana azy a kanefa tsy mahafantatra an'ilay olona nanao an'ilay izy, ary tiana ihany koa zany a ny hoe izay acte rehetrarehetra izay zany a dia tsy misy fahatsiarovana avy amin'ilay vehivavy ahafahany manao ny karazana témoignage. Raha ohatra zany sokajitsika zany izy ao anatin'izay hoe pervers narcissika izay, efa nazavaiko teto hoe inona ny atao hoe olona narcissika. Ny olona narcissika dia ilay olona tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany zany a rehefa misy ny karazana fifandraisana. Ny perversion zany a dia efa nazavaiko teto ihany koa ny atao hoe inona ny atao hoe fantasma. Ny karazana fantasma zany a amin'ny resaka sexualité dia misy karazany maro zany a ny karazan-javatra izay hoe mi-excité ny olona iray zany, ka efa nazavaiko teto daholo a na ny hoe sadomasochiste, izany hoe karazana hoe fomba fanao ao amin'ny sexualité zany izay tsy normal, dia ilay hoe mandray ohatra zao hoe fehikibo raha-namana iray de mikapoka an'ilay vehivavy de izay no mitondra fahafinaretana ho azy, ohatra anatina perversion zay, dia ilay vehivavy koa zany a de izay koa no mahafinaritra azy ilay kapohana, izany hoe ilay karazana filana izany a izay hoe tsy ao anatin'ny normalité. Sationany zany zay a ny amin'ny hoe perversion, izany hoe misy zany karazana filana izay tsy fantapatatra zany ao ambadika izay. Izay zany a mety hoe cas anankiray. Cas faharoa koa zany a mety ao ambadiky ireny zavatra rehetrarehetra ireny a de ny hoe misy ny mety misy halatra taova zany ao ambadikin'io, satria reny zany a no hoe naverina rehefa avy nampiasaina ny zavatra tiana anaovana azy tany ambadika tany zany a dia hoe nariana teny an-dalambe zany a ho tsipon'ny havany. Fa mety misy zany a ny hoe notazomina, satria mety misy zany ny ilana azy ao ny halatra taova ohatra izay lafo dia lafo ny taovan'olombelona izany a aty amin'ny tany mandroso. Ny rein vidiana lafo be zany amina million ny vidin'izany, ny fo, zany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia hoe mety ho ao anatin'ny possibilité zany ho ao ambadiky ilay halatra olombelona. Mampieritreritra
tokony hamperitreritra antsika mianakavy zany ny zavatra zany, ary hoe maro dia maro zany ny olona aty, ny mpanefoefo izay mbola te hivelona ary mbola te hanana espérance de vie ambonimbony kokoa, satria mbola te hisitraka ny fiainana, mankafy ny fiainana, kanefa ohatra efa reraka ny rainy ohatra, tsy maintsy hividy rein izy izany, nefa ny banky zany aty efa kelikely ihany, dia tsy maintsy mikatsaka zany any amin'ny tany mahantra matetika zany no hikatsahana an'ireny karazan-javatra ireny, ary manana ny leitmotivany ny olona izay mpanao an'ireny, dia ny hoe izahay mpanan-karena, izahay miaina tsara ao anatin'ny fahampiana no tokony hiaina lavidavitra kokoa zany, toy izay ianareo izay ao anatin'ny fahatana mangitsokitsoka, inona moa no dia tokony hanohizanareo ny fiainana ao anatin'ny fahatana toy ireny? Tsy aleo ve ny taovanareo alaina mba omena ny olona izay mankatoa sy mankafy ny fiainana? Izay zany hoe ao anatin'ny hevitra, foto-kevitra izay entin'ireny karazan-javatra ireny. Entiko mantsy zany hampieritreretana antsika malagasy izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny filàna toy izany dia anatina réseau matanjaka, izay hoe izay mikasikasika zavatra ohatran'izany dia mety miainy no manefa, kanefa dia asantsika, asakasakitsika malagasy ihany anie izany zavatra rehetrarehetra izany ao anatin'ny fotoana mamparefo dia mamparefo ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao, no hitrangan'ny zavatra ohatran'izany, satria ao anatin'ny fahatrana mangitsokitsoka ny olona, ka dia na dia poti-mofo ary no omena azy andeha hanatanteraka akta ohatran'izany dia manaiky ny olona, satria sitrany ahay mba vola kely. Ny zavatra entin'izany zavatra rehetrarehetra izany koa dia ny hoe efa tafiditra ao koa zany ao Madagasikara ny drogue mahery vaika, efa signe daholo zany izany zavatra rehetrarehetra izany, efa misy menasy goavana dia goavana mihitsy izany ny eo amin'ny fahapotepotehan'ny fiarahamonina zany ao Madagasikara. Inona moa no azon'ny malagasy atao amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, satria adiny matanjaka koa io zavatra io. Ao koa ny misy ny karazana réseautage izany ny fahazahoana argent facile, ny vola mora azo zany, ka ahoana ny hiadifana zany amin'ny réseau matanjaka ohatran'izay, satria mangorohoro daholo ny olona amin'izao fotoana izao, ireny mbola vao avy hitantsika ireny hoe famonoana ny olona izay miaro ny environnement, miaro ny tanidrasany ange zany ilay olona, no novonoina tamin'ny fomba feno abibiana, misy dikany daholo ny ao ambadika izany zavatra rehetrarehetra izany, izay ilay atao hoe intimidation, izany hoe izay mba mitsangana hiaro ny tanidrasany dia anaovana karazana abibiana ohatran'izay zany mba hampatahotra ny sasany. Miankina amintsika malagasy ihany izany zavatra rehetrarehetra izany, miankina amin'ny fitambaran'ny manam-pahaizana
fitambaran'ny tia tanindrazana fitiava-tanindrazana porofoina fa sy tenitenenina fotsiny. Mila fandiniana goavana eo amin'ny resaka fiarahamonina zany zavatra rehetrarehetra izany. Mila investigation matanjaka amin'ireny ataontsika hoe criminologie ireny. Tsy fantatro aloha hoe misy mi-exercer an'izay karazana profession izay ve ao Madagasikara. Criminologie izay manao ny investigation na resaka crime, satria crime anie zany zavatra rehetrarehetra zany. Miaraka amin'ny fanadihadin'ny psikology, miaraka amin'ny fanadihadin'ny sosiology sy ny mpitandron'ny filaminana, miaraka daholo izany ireo anadihady nipoirany zany zavatra zany. Kanefa moa ny mampalahelo dia ikotikely izay nomena potomofo nanao an'ilay opération ihany no mety ho hita zany, fa ilay cerveau naniraka azy avy ato ambadika zany, iny matetika zany dia mbola mirenireny eny ihany, ary mbola manohy ny karazana opération izay mandravarava ny fiarahamonina. Ka ho tonotonontsika eto daholo moa zany ny tovovavy amin'ny Facebook mety ho ao anatin'ny karazana cible ihany koa ny tovovavy ao amin'ny Facebook, mitandrema amin'ny karazana olona izay toritory fitiavana aminao ao amin'ny Facebook, satria tsy fantatra ny ao ambadiky ny hoe olona anao inona anao io olona io, sao dia olona hamono anao. Izany daholo dia zavatra izay mila mahamailo zany. Kanefa ve moa atolakitsika ihany ve io karazan-javatra io, sa hikaroka isika, hikaroka ny manam-pahaizana hoe aiza ny tena fototra. Miodikodinao aloha ny fahatrana, satria rehefa anatin'ny fahatrana efa nazavaiko teto ny pyramide de Maslow, rehefa ny olombelona mbola ny hoan'ny androany, tadiavin'ny androany, dia tsy hanana izy an'ilay karazana capacité de jugement amin'ny zavatra izay ataony, ny acte rehetra izay ataony, limité zany io karazana hoe fahaizana manadihady rehefa mbola aty amin'ny faritra ambany indrindra zany amin'ny pyramide de Maslow ny olombelona iray. Ka 80 isan-jaton'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'izay hoe ny hoanin'androany, tadiavin'androany izay. Mora zany ny manao manipulation ny vahoaka ao anatin'izay hoe situation izay. Manaitra foana mantsy aho zany ny manam-pahaizana sy ny elita malagasy izay afaka anadihady ny momba n'izany zavatra rehetrarehetra izany. Tsy misy afa-tsy ny fiarovanao, ny tanindrazanao, ny fototra hiaingana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny fanabeazana ny vahoaka amin'ny lafiny maro. Kanefa moa azo lazaina fa ao anatin'ny hamamona, goavana dia goavana amin'izao fotoana izao ny malagasy. Ao ny hamamona amin'ny lafiny maro, toy ny hamamoana amin'ny hanoanana tsy fahampisan-tsakafo, ny hamamoana amin'ny aretina izay mamizabizana ny population, na ny harerahan-tsaina io, na ny aretina izay mitranka amin'ny fomba fisehony maro dia maro, izay mampatahotra dia mampatahotra ny population ny andeha hitsabo tena.
satria vola be no tsy maintsy aloha rehefa andeha hitsabo-tena. Mila eritreretintsika daholo zany zavatra rehetrarehetra zany, mamimamy daholo izany a, ny sarambabem-bahoaka, mamimamy ny fandriam-pahalemana, ny any ambanivohitra mamy ny dahalo, ny ety andrenivohitra mamy ny mpangaro paosy sy ny mpanao totakely, ny mpandromba ao an-trano, mpamaky trano sy ny mpamono olona, ny mpitondra sy ny mpanao politika mamy ny seza, ny sasany zany a ny amikitra amin'ny seza, ny sasany zany a ny androbaka ny seza. Aiza re tsika e, aiza, ahoana ny ialana amin'izay karazana hamamoana kolektifa izay, satria anaovan'ny aty amin'ny tany mandroso etydany hoe izany etape psikolojika izany ao amin'ny tany iray, ao anatina panika tanteraka ny tany iray, dia mora ho azy ny mandray izay zavatra tiany rehetra ho raisina ny harena-kibon'ny tany raofiny, ny population anaovany an'izay karazana filana tadiaviny, arak'izay teneniko teo izay, mety ho resaka pervers narcissika ny zava-misy, mety resaka halatra taova. Mila mieritreritra zany isika ao Madagasikara, mila mieritreritra ny elita, tsy vitan'ny sarambabem-bahoaka intsony ny famahana ny olana, tsy vitany intsony zany, ka mila manapa-kevitra ny elita, aiza ny lalakaleha, mbola vitany manam-pahaizana ve ny miandry tanàna, ny manangana, ny rafitra matanjaka, ny fototra matanjaka, raisina isaky ny secteur rehetra rehetra, anorina firenena matanjaka izay mitranga avy eo amin'ny cas social, hiakarana any amin'ny fampandrosoana maharitra tena izy. Eritrereto ry manam-pahaizana, satria tsy ny sarambabem-bahoaka no amahan'izao olana izao, efa mafy ny mianjady aminy, tsy afaka amahan'izany izy, fa ao anatin'ilay fitenenana hoe famonoana tsikelikely, famonoana tsikelikely ny sarambabem-bahoaka na ara-moraly na ara-batana, izao zavatra rehetra misy izao ho an'ny tombotsoan'iza. Io zany ny fanontaniana mipetraka, dia ianao ihany dia afaka mamaly azy ianao izay mijery ahy amin'izao fotoana izao. Tapaho ny hevitra ry manam-pahaizana hoe ho aiza zany a ny lalakaleha, raha ohatra ka tsy vitantsika izy ity zany a, tapaho ny hevitra. Sao dia mba tokony avadika amin'ny hoe fiaraha-miasa na hoe protectorat raha ohatra ka tsy vitantsika anie ity zavatra ity e. Raha ohatra ka isika ihany no mieritreritra ny hitatana ny tanitsika dia horeno amin'ny fotony, satria tsy vitan'ny paracetamol sy ny aspirine intsony ity aretina-doha ity, ka ho pasopasohana isak'izay misy ny karazana aretina, fa tsy hojerena amin'ny fotony hoe inona marina ilay aretina. Omena aspirine sy paracetamol isaky ny marary an-doha, kanefa kay ty olona efa miakatra ambony be foana ny tension noho ny adi-piainana.
dia ny hafarany dia mamoy fo. Maro ny tapaka lalan-drà voan'ny accident vasculaire. Mafy loatra ny fiainana. Tsy nijerena ifotony ilay aretina hoe inona marina. Dia efa zava-doza no hita vao zay vao fantatra hoe ay ty olona ty. Olona niakatra tension fa tokony no jerena akaiky ny fitsaboana ny momba ny tension. Kanefa moa mivarahotsana ny olona rehefa andeha hamonjy dokotera. Ohatrinona indray ny vola alohany dokotera, ka tsy fotony dokotera irery ihany koa zany zavatra zany, fa ny système mihitsy no mila ovana. Rehefa kely ny karama omena ho azy dia mazava ho azy fa andeha hisikotra vola izy zany amin'ny marary. Zaho akory tsy blâmer ny collègue dokotera mitovy amiko amin'izay resak'izay, fa manentana azy hanorina ifotony ny système ny santé ao Madagasikara. Aoreno ifotony ny système ny sécurité. Aoreno ifotony ny système ny fampianarana. Mba hamoaka olom-pirenena mendrika. Tsy atao système scolaire hiakina fotsiny amin'ny resaka tsy anjerimaimbo, fa système scolaire manomana olona responsable ny fiainany. Rahatrizay, inona marina ny zavatra tadiaviny, inona marina ny filière sy ny taranja izay ahafahany mamokatra sy manome tombotsoa ho azy ho an'ny fiainany. Rahatrizay, afaka hamelomany ny tenany, fa tsy atao totoafo ny diplôma izay hamokatra chômeur. Trany daholo zany dia zavatra rafitra mila jerevana tsirairay daholo izany mba hamokatra firenena matanjaka. Ny atao amin'ny industrialisation, inona ny fifanarahana izay azo atao amin'ny firenena matanjaka mba hahafahana miara-miasa, hahafahana samy mahazo tombotsoa gagnant. Inona no tokony ho jerena hanorenana ifotony ny karazana sekteran'ny arenan-kibon'ny tany. Ny tourisme izay afaka mampidi-bola betsaka ho an'ny firenena, zany zavatra rehetrarehetra izany raha ohatra ka asiana organisation matanjaka, teny iarana. Satria rehefa teny iarana izay dia sarosarotra ny hitorahan'ny bato an-drakotona, hitorahan'ny bato an-drabe rehefa zavatra teny iarana. Inona no fototra harenina matanjatanjaka ho an'ny élection, mba tsy izay olona apetraky ny tany vaventy eo ihany no tsy maintsy hipetraka eo, fa izay lany-bahoaka marina. Mbola somary lavidavitra zany ny hoe fanorenantsika an'izany atao hoe fampandrosoana maharitra zany. Sy ny hoe firenena matanjaka. Mbola somary lavidavitra io, kanefa tsisy izay tsy vitan'ny finiavana, tsisy izay zavatra tsy vitan'ny herim-po. Iverenako zany ny eo amin'ny halatra zazavavy. Ny situation d'urgence amin'izao fotoana izao zany aloha dia ny hoe fampitandremana ny olom-pirenena rehetra mihitsy, fa tsy ny zazavavy irery ihany. Satria efa nazavaiko teto ihany koa ny resaka momba ny fanolanana. Tsy atolaka any amin'ny zazavavy ihany hoe ianareo zazavavy ny teo jejojejo, ianareo zazavavy ny toy izao sy toy izao. Ny fanolanana dia areti-tsaina avy any amin'ny mpanolana, misy antony maro
ny olona iray matoa manolana. Efa nazavaiko teto zay, jerevo daholo ny fandaharana izay nasehoko teto, satria ny phénomène de société rehetra dia misy karazana explication amin'ny resaka psychologie daholo ny zava-misy rehetrarehetra, ny fombafombantsika olombelona, ny filatsika olombelona. Ka tsy atolaka any amin'ny hoe ianareo vehivavy ho culpabilisena zany ny vehivavy fa toy izao sy toy izao. Na ny maserana misy manolana na ireny arabo izay tsy mampiseho afa-tsy ny masony, misy manolana ireny. Ka tsy atolaka any amin'ny vehivavy ny responsabilité zato isan-jato ny amin'izany resaka izany. Jerena amin'ny fotony daholo zany ny phénomène de société rehetrarehetra, mba ahafahana zany miroso bebe kokoa amin'ny fampandrosoana, satria rehefa tsy satisfait ake ny besoins fondamentaux, ny filana fototra amin'ny olombelona, dia asa manantena fampandrosoana izany. Ao anatin'ny olona izay mahatsapa ny tenany olombelona no afaka hampandroso ny tany. Efa naverimberiko teto foana ny système ny fokon'olona sy ny fokotany izay mena pouvoir bebe kokoa na ara-materialy na amin'ny fanapahan-kevitra, satria ireo no afaka mifehy ny tany terre zany ireo no olona afaka ahafantatra ny zava-misy rehetra isan-tokantrano, miokarama ambonimbony ireo karazan'olona ireo, ary tokony asiana karazana zany hoe diplôma izay mba ferana hoe ataontsika hoe mba tokony samy manana baka kosa zany farafaratsiny zany ny sefim-pokotany rehetra, na dia any ambanivohitra be any dia misy ny formation omena azy hoe inona marina zany no adidy sy andraikitra andrasana aminy. Mandeha io ny sefim-pokotany ange ny mahalala ny zay zava-misy isam-baravarana, iza ny manao inona eto, ary hoe iza sy iza daholy no anatin'ny tambajotrany izao sy izao sy izao, fantany zany fa tsy omena azy ny pouvoir. Hany ka raha vao mahazo potipoty mofo kely izy any amin'ny ary ny tremalahy zany izay mitetika ny gros lot, dia vao vidy amin'ny poti-mofo anie Madagasikara rehefa tsy hetsika zany isika manam-pahaizana hijery akaiky ny zavatra rehetrarehetra. Zany kiba zany dia tena pasoarana drogue mahery vaika tamin'izany andro zany. Fitobian'ny karazana prostitution tamin'ny endriny maro, kanefa dia nitsangana ny elita tamin'izany toeran'izany, nitsangana zany Fidel Castro zany, nitsangana zany docteur Che Guevara zany, fa tsy misy mahasamisangy amin'ny zavatra ohatran'izany raha ao Cuba. Tsy firenena matanjaka izy fa ao anatin'ny paix sociale na ny fandriampahalemana. Matanjaka ny dokotera ao, matanjaka ny fampianarana ao, mianatra daholo ny olona ao, mihinana daholo ny olona ao, fandriampahalemana matanjaka, satria ny tourisme no tena fivelomany. Ka ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany ny hoe mahatoky ny touriste, fa ao anatin'ny fandriampahalemana izy dia tonga izy zany régulièrement, indrindrandrindra po zany raha ny canadiana zany dia tonga ny mpanefoefo régulièrement, na ny olon-tsotra
anao vakansy amin'izany kipa izany ary dia mampidi-bola tanteraka. Ny amatsy izany dia manodidina foana ny ataontsika hoe fitsaboana ny aretina amin'ny fotony, fanentanana ny olona tsirairay ho responsable ny tenany, ho responsable ny fahasalamany. Zany nge no anisan'ny mampatanjaka an'ireny firenena aziatika ireny, satria misy kolontsaina, misy foto-kevitra entiny ao, de izay ilay hoe fitaizan-tena izay. Fitaizan-tena dia afaka atomboky ny tsirairay amin'ny alalan'ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana. Ary enjana dia enjana ny aziatika amin'izay hoe fahaizany mahandro sakafo ara-pahasalamana izay. Raha vao mandeha amin'ireny restaurant chinois ireny ianao dia mahita foana ny legioma sy ny trondro izay kirakirainy ao zany mba hampatsirotsiro ny zavatra hohaninao. Misy dikany daholo reny. Manana foto-kevitra izy ny amin'ny hoe ny sakafo sisy ao anatin'ny fisakafoanana ozy izy no mivoaka ny marina. Fa niresahako teto ny atao hoe séduction. Inona ny atao hoe séduction? Ao anatin'ny séduction sinoa zay sakafo izay. Manao sakafo maro be, maro loko izy izany rehefa anao karazana négociation. Tamina télé anankiray no nahitako ny fomba fandraisan'ny japonais any Donald Trump mivady. Premier ministre japonais nandray ny any Donald Trump pour une question de négociation. Tsy namelatra latabatra manara-penitra ohatry ny taty amin'ny Occident zany ny japonais tamin'io fotoana io, fa dia reny karazana hoe raha hitantsika reny hoe anatin'ny lakozia ngeza be zany ho an'ny hoe trano manan-katao ngezangeza aty zany dia manana lakozia ngeza be zany zareo dia misy latabatra eo ampovoany. Karazan-javatra ohatran'izay no nandraisan'ny japonais any Donald Trump mivady, premier ministre japonais any Donald Trump mivady. Dia ny cuisinier zany eo ampovoany, dia Donald Trump mivady mipetraka amina karazana seza sy ny latabatra zany ohatran'ireny hoe amin'ny bara reny moa zany ny hoe fombafombany zany. Dia ilay premier ministre dia manao négociation izy miaraka amin'ny sakafo. Ny cuisinier zany no mandroso ny karazana sakafo mafilipilitra japonais ara-pahasalamana, karazana séduction zany. Ahoana tsy ahavitantsika zavatra ohatran'izany? Tsy masaka ara-poti-kevitra. Mahavita sika ny séduction amin'ny resaka tourisme, tadiavo ny maha-izy azy ny malagasy. Aiza re tsika izany? Kanefa moa mbola mangorohoro izay mba te hanao zavatra any ambanivohitra, satria ny dahalo tsy mamela anao hivelatra ao anatin'ny créativité ny zavatra tena tianao atao. Efa any ambanivohitra no misy ny karazana fampandrosoana rehetra izay azo atao ao Madagasikara. 80% isan-jaton'ny malagasy anie dia tantsaha mpamokatra daholo. Meo-tany izy amboleny, avelao izy amboly amin'ny kalalana, tsy matahotra n'izany dahalo izany. Mampalahelo anie sika malagasy. Mialatsiny raha manonona olona iray izay ananako estima tokoa zany dadabe Monjy zany tamin'ny fitiavany tanindrazana.
rehefa ilatsaka président de la république izy tamin'izay andro zay de ozy izy hoe 24 heures fotsiny ozy izy raha lany aho ozy izy de ao anatin'ny 24 heures de ho foana ny dahalo. Dia mampalahelo zay bagety mazika an'izay fa netiny maty satria rehefa tsy lany ve izy izany dia tsy nampiasainy zany ilay bagety mazika amin'ny famohanana ny dahalo. Izy zany mahalala azy. Mahay zavatra ny isika malagasy ty e. Fa mahagaga ny hoe tsy maintsy ve zany hoe mahazo ny toerana izay tadiavinao zany vao zay vao hampiasa ny fahaizantsika malagasy. Mandraky ny Androany zany izay bagety mazika ny Dadabe Monjajana izay mialatsiny indrindra dia mbola tsy nampiarina satria de mbola manjaka ny dahalo hatramin'izao. Trafika ianao mahery ambava homana-pomeritreritra, manam-pahaizana tany saina esy tany saina roa eraky ty izao tontolo izao. Mbola tsy voavaha ny anohanana ao Madagasikara, mbola tsy voavaha ny resaka sosialy, mbola tsy voavaha ny resaka tsy fandriam-pahalemana, miodikodinaisa ilay averimberiko eto foana hoe terme responsabilité. Raha samby mandray ny responsabilité ny daholy hatramin'ny mpitondra, hatramin'ny mpanao politika isan'isany, hatramin'ny manam-pahaizana, hatramin'ny olom-pirenena izay tsy maintsy ao anatin'ny fanentanana aloha misy rambabem-bahoaka vao hiainga, fa tsy izy no andrasanao omenao culpabilité fa ianareo dia tsy responsable, ianareo dia tsy responsable ny tenanareo. Tsy maintsy ny elita ao amin'ny tanàna no manome karazana torolalana sy ny karazana disiplinina izay apetraka eo amin'ny fiarahamonina. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao anio, manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.